Efa resaka famatsiana herinaratra intsika dia mitaraina ny mponina ao anatin'ny fokontany Antaramanana ao anatin'ny kaominina Masindray fa mbola tsy tonga eny an-toerana hatramin'izao ny jiro izay manazava ny tanàna ampiasain'ireo mponina ihany koa kanefa dia efatry ny ela no voaloa ny vola ho amin'izany ho an'ny isa-tokantrano efa misy ihany koa ny fitaovana samy hafa ilaina ho amin'ity fametahana ny jiro ho an'ny amin'ny fokontany Antaramanana ity. Misy ny ahiahy mipetraka noho izany eo amin'ireo mponina ny an-toerana sy ny komity izay nikarakara izany. Mbola miaina anaty aizina ny mponina eto amin'ny fokontany Antaramanana kaominina Masindray. Atreto eritaona mahery aty aorian'ny fahavononan'ny taratasy fitaovana rehetra ilaina toy ny tarby, poto, ny vola rehetra ilaina ihany koa dia efa voaloa avokoa, maneho ny atezerany sy ny alahelo ny vahoaka manoloana izany. Zay zany tena malahelo mihitsy amin'le resaka hoe jiro satria efa ela ny tena nandrasana izy. Tena saina nanao etsika zany zay ny tanora fokon'olona na kominy dia efa nahazo vola dia efa nade tany anjira maro komity reto fantatra hoe nanahoana maro fa miteny avany dia efa ampy volanareo efa tena tokony efa betsaka ny vitanareo fa na tsy mikarakara etsika fa problème kely avy amin'ny jiro matra amin'izao nefa mbola tsy hitanay. Momba ny komity mpikarakara tarina Andriamatoa Randriamanantena Celestin dia nilaza izy ireo fa lasa tsy atokisan'ny vahoaka noho izay fahatarany jirama izay. Mbola olana ihany koa hoy izy ireo ny fiambenana ny poto. Nanamafy izay voalazan'ny vahoaka izay ny ben'ny tanàna Andriambelison Naina. Ny fankatahana fokon'olona moa zany dia ny kominy izay fomba fanao no mametaka ny fankatahana dia napetraka daholo ny fepetra rehetra ilaina amin'izany fananganana ny jiro eo amin'ny fokontany ampidirana azy ny fankatahana ny tany na n'olona na tamin'ny-patrakana izay mety andalovan'ny poto. Ary amin'izao fotoana izao dia efa mipetraka daholo izay rehetrarehetra ny tsy papaikan'ny foton'olona moa zany araka ny tsorona no nazahoana hoentomana anao izay mitetina ny amin'ny fitopolo tapitrisa ariary. Fitaovana efa ao daholo ny zavatra mampalahelo nefa na dia efa natao ary ny filazana ny amin'ny maratonga tsirairay ny distrika ny fivavavam-bahoaka dia mbola maizina mazava azy. Ny kaominina Masindray dia amin'ny farany atsimo ao amin'ny distrikana Avaradrano no misy azy, kaominina izay voadidina rano.